ny sapana fifoazana ary tsy voalaza teo toko dia tsy mandeha rery fa ny fianakaviana manontolo ny zanaka manjafy ary any fiangonana sasany dia antsoina ihany koa hoe sakaizany fifoazana. Manasan'izy ireo ary hiakatra ankehitriny. Tenin'Andriamanitra nomena ho antsika voalohany andro sasak'alina roa ny fotoana lasa mahery zay dia ny hoe fampamonjy ny teraka ho anareo anio ao an-tanànan Davida dia Kristy tompo mpamonjy teraka ho antsika. Hira anankiray zany ho antsika zay milaza indrindra zany hoe fanomezan'Andriamanitra zany na ahoana na inona fiheverantsika ny tenantsika dia zao hoe tsy tanteraka isika nefa kosa nahazo fahasoavana lehibe ao amin'izany Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany ho antsika zany ary tsisy avahana ko manaikitsika zany ny zanaky ny fifoazana mba hiakatra rehetrany anao an'izay hira izay ho antsika. Izy io zany raha miavana malala mahatsiarotsika teo an'ilay atao hoe mpiandrondro ny ilazana zany teny zany voalohany. Ka io mpiandrondro io zany dia saika lehilahy akamaroany. Ity anankiray ity zany ho antsika ity dia saika ny lehilahy no tena mitarika ny hira fa ny rehetra kosa miaraka ihany. Ary ao anatin'izay ny hira voalohany ity zany ho antsika dia saika ny lehilahy no mitarika.